Sambandria tonga tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa Atelier Vatla. Tsy haiko na niana expérience ohatrananareo fa zay tany Fianarantsoa efa taona 5 taona teo eo angamba zay amin'ray amin'ny maraina mifo maka rano amin'ny bidon amin'ny robinet dia indraindray ara 2 bidon fotsiny azo amin'ny alina dia zay ny atrehana ny journée. Tena miaina fa maina tany antsika amin'izao tsika miaina ny fiovantoetrandro zao noho ny antony maro. Jerentsika zao araka ny sary mijaly ny zavaboary ny olombelona. Izany rehetrarehetra zany dia anisan'ny vokatry ny fampiasana ny hazo amin'ny fampiasana ny briky. Ny setroka aterany dia manimba tontolo iainana araka ny hitantsika zao ny surface ny forêt Madagasikara dia miena tany amin'ny taona 770 dia 10 millions d'hectares ny surface ny forêt teto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao nefa 9 millions d'hectares ny surface ny forêt. Zany hoe 100 000 hectares par an zany no azo very eto Madagasikara noho ny zany toe-javatra rehetrarehetra zany. Mbola amafisy ny fandoroana tany eto koa moa dia efa ombe zava-doza. Izay atao amin'ny Atelier Vatla nefa dia mipropose ity brique écologique ity izay atao à partir ny matériaux durables dia ny latérite. Latérite io dia tany mena iraky Madagasikara misy azy tsy mila hoe mangady tanimbary ianao mampiasa anazy fa afangaronao ciment sy fasika zany izy dia pressena stabilisena dia mamezo ao brique zao. Ny tena anisan'ny manatsara ny avantage moa zany dia resaka hoe izy au double compte dia mifampiditra fotsiny le brique mora be ny fanamboarana trano na fefy aminazy manana qualité izy anti-sismique anti-thermique thermique dia eo ihany koa ny resaka hoe isolation phonique. Dia ty vokatra ty moa zany dia testé dans le laboratoire national des travaux publics.